Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tafiditra anatin'ny velon-rano nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa niady amin'ny alatromby. Natomboka androany tany tsoromandedy ny fametrahana ny puce elektronika amin'ny omby entina hiadiana amin'ny asandahalo. Ny enina 7.7 miliara ariary noho ny tamin'ny vokatry ny LFI 7.4 ny LFR 7.4. Tetikasa maro izay tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana no nisongadina ao anatin'ity LFR 7.4 ity. Isokatra manomboka ny herinandro avy izao ny taom-piotazana lavanilina any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana avy ao anivon'ny plateforme nationale de la vanille. Malagasy 100 no manateo-batana mitondra ny drépanocytose raha ny vinavinina amin'izao fotoana izao. Dia ny mbola kely dia tokony atao fitsiriana ny tsirairay avy raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena novain'ireo tompona anakitra ambony amin'ny fitondrana mandritra ny 27 ora indray ny fifampiresana momba ny tetezamita any Soudan izay efa nahitana maromaro triraisana omaly. Anton'izany ny fibahandanana ataon'ireo mpanao fetsiketsehana indray. Ny adidin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko aftoana vaovao eto amin'ny Kolo Tv ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany aratsiny tamin'ny fahatarana noho ny fanomanana fa ny anombotsika ny vaovao dia tafiditra ao anatin'ny velon-rano nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa niady amin'ny alatromby. Natomboka androany tany tsoromandedy ny fametrahana puce elektronika amin'ny omby entina hiadiana amin'izay asa andalo. Henri Flore. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tany tsoromandedy faritra Bongolava ny fametrahana ireo puce elektronika ho an'ny omby entina hiadiana amin'ny alatromby eto amintsika. Tonga nametraka izany tanantoerana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina. Omby hatramin'ny iray alina no tsy maintsy asiana puce hatramin'ny faran'ny taona ity. Tsy misy atahorana amin'ny fahasalaman'ny omby ary ahafahana mamaritra mazava tsara ny momba ny omby tsirairay avy, ny lalana diaviny ary ny toerana misy azy ny fisian'ny puce elektronika amin'ny omby iray. Namafisin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara fa arena ho an'ny vahoaka malagasy ny fananana omby. Sy ny sotsoavana malagasy ny fananana omby. Ary maro ary ireo tatsa malagasy izay mitahiry ny arenany amin'ny alalan'ny fananana omby. Noho izany dia ozy izaho hoe tsy maintsy manampy ny tatsa, tsy maintsy manampy ny piopia ka nandefa maramila zay mitarity ny ministra ny fiarovam-pirenena no hoe hiaditsika amindalo. Ary tsy tsika intsony tokony atao ohatran-dalo fa ndalo ny tokony atao ohatrantsika. Apetraka any an-toerana ihany koa ny toby biasy ny angedimby atsoatsy hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Asa goavana imasoan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny asandahalo sy ny ady amin'ny alatromby ary isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny ampiasana ny puce elektronika. Nanamafatrany ny filoha fa ampiasaina amin'ny filan'ny vahoaka ny volam-panjakana manomboka izao ary antefa ny vahoaka eny fotony izany. Tsy ekeko intsony ny fampiasana volam-panjakana tsy misy fiatraikany any amin'ny vahoaka. Androany amin'ny tena aminareo. Androany dia mitena aminareo fa ny teti-bola ivoaka eo dia isy fiatraikany vatana amin'ny fodrafitrasa amin'ny asa rehetrarehetra hoentina mpandrosoana ny commune rehetrarehetra, ny faritra rehetrarehetra sy ny district rehetrarehetra manerana ny Madagasikara topolasy topolasy. Ny resaka subvention koa nyresahany monsieur le maire atao. Efa tonga ao efa ambony ao. Ary osiny avy ko amin'ny herinandro dia efa manomboka fandehanana subvention rehetra manerana ny Madagasikara. Ny vahoaka malagasy
ny mponina nojerevako ka za tsy hanao mihitsy hoe zanaky ny kialafo fa na zanaky ny menamena na ny zanaky ny mangamanga na ny zanaky ny mavomavo nomena subvention baholy ampandroso amin'ny Madagasikara tokolatokova. Tanjo napetraky ny fitondrana ankehitriny ny fijerevana akaiky ny vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Anisan'izany ny fandefasana vonitafy isak'ireo zone prioritaire rural de sécurité manerana nosy izay ahafahana mamerina ny 900 omby very tato anatin'ny 3 volana izay. Fahasoangadana nandritra ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fandalinany LFR 724 izay nodiniana nandritry ny herinandro. Eo ihany koa ny fandalinany didim-panjakana ahafahana mampiatra ireo rehetra voalaza ao anatin'io LFR 724 io. Mampiona rakotarso. Nifantoka bebe kokoa tamin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana sy pantsiana taona 724 na loi de finance rectificative ny filan-kevitry ny ministra izay naharitra herinandro ary ny farana omaly alarobia 10 Mey. Tapaka tao anatin'izany fa ny fampiasam-bolam-panjakana miainga avy amin'ny fiariana anatiny sy ny fampandehanan-draharaha dia mahatratra eo amin'ny 900 sy 10,000 lavitrisa sy 2,200 tapitrisa ariary. Natokana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana anatiny ny 700 sy 1,000 lavitrisa ariary amin'io ary ho amin'ny fampandehanan-draharaha-panjakana kosa ny 770 sy 1,000 lavitrisa sy 3,700 tapitrisa ariary. Mitotaly 1,7 sy 502 lavitrisa sy 4,7 sy 500 tapitrisa ariary kosa ny tambo-karama ary 50 sy 700 lavitrisa ariary ny fanampina ny teti-bolam-panjakana. Mahatratra 5,700 sy 10,000 lavitrisa ariary ny vola miditra amin'ny fanjakana. 20,300 no tany fampidiran-ketra. Misy ny famatsim-bola avy any ivelany hoety manatanteraka ireo tetikasa sasany izay mahatratra 30 sy 300 sy 2,000 lavitrisa sy 20 sy 300 tapitrisa ariary. Heverina ho 5,200 ny fitombony harika-rena faobe ary tsy ohatra ny 4,700 ny tany fiakaram-bidy amin'ny ankapobeny. Isan'ny asa mivaingana misongadina amin'ity teti-bolam-panjakana na sy pantsiana 724 ity ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena maro samihafa, ny fanorenana trano sy toeram-ponenana isan-tsokajana, fampitaovana sy fanorenana maro eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana, miainga amin'ny ambaratonga ambany hatreny amin'ny ambaratonga ambony, fanorenana ny tanamasoandro, famerenana ny lamasinina, famatsiana fitaovana ho amin'ny fakana fako, fampitaovana harifomba ireo mpitandro ny filaminana, fanamboarana foto-drafitrasa fambolena, ny fanatsarana ny tontolo ny fahasalamana, ny fiakaran'ny karama fariny ambany, ny resaka famatsiana herinaratra. No amafisina tao anatin'izany fa tsy azo ekena intsony ny fandanindaniam-poana ny volam-panjakana ary ho enjeny lalàna izany. Atolotra eny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity volavolan-dalàna ity, hijerena ny fifanandrefiny amin'ny lalàna fototra mifehy ny tany sy ny firenena ary avoaka anankery ho azo ampiasaina avy hatrany aorian'izany. Ny 7,7 miliara ariary no ny tamin'ny voarakitra tanatin'ny LFI 724 ny LFR 724. Tetikasa maro izay tafiditra ao anatin'ny politika ampanjakana no nisongadana ao anatin'ity LFR 724 ity. Miantarandriana. Ny fanaraka tamin'ny UM ny LFR 2019 izay nivoaka omaly nazovana tanatin'izany ny teti-bola natokana natanterahana foto-drafitrasa maro izay tafiditra amin'ny politika ampanjakana amin'ny ankapobeny. Ho an'ny fampiasam-bolam-panjakana niakatra mandinina ny 9,100 ny mikasika ireo foto-drafitrasa, mandinina ny 4,100 ny fampiasam-bola mahasana sosialy, ny 9,100 ny fitantanan-draharaha-panjakana ary njana hoe ny 100 ny siampamokarana. Misy finiavana hoe ampiena ny vola lan'ny fanjakana na hoe souci de économie zany ahena ny dépense de l'État. Hitako hoe rariny sitsiny raha hoe tsy lanilaniana fahatany ny vola. Ny zavatra faharoa koa ny mahatsara azy dia le hoe orientena amina projet le fandaniam-bola amin'izay tena tonga dia hita mivaingana hoe zao marina zany ny landaliana ny volam-panjakana. Fa za aloha mahita hoe ny impacta ny fanaovana foto-drafitrasa, fanaovana ohatrany hoe asa vaventy, ohatrany hoe manao université, manao lalana, reny ny impacta voalohany dia création d'emploi. Tsika manana problème na chômage be dia be mihitsy zao. Ny faharoa dia manangana infrastructure ianao ilaina ampandrosoana an'ilay faritra. Ary eo koa zany mahita hoe rehefa manao budget manaraka tokony décentraliser ny budget.
Tafiditra anatin'ny fananganana fotodrafitrasa lehibe ny fanamboaran-dalana, eo ihany koa ny fanorenana université manara-penitra lehibe misa 4, ny fanomboana ny asa fametrahana ny tanamasoandro, ny famerenana indray ireo lamasina mandinana n'Antananarivo, ny fividianana lohamasinina ho an'ny fitanterana andalamby Fianarantsoa Côte Est. Araka ny laharam-pameana napetraky ny fitondram-panjakana, isy ihany koa ny fampitaovana ary fomba ireo mpitandro ny filaminana ary ny fanapariana ireo mpitandro ny filaminana manerana ny faritra mena. Itsekila no any Paitoekarena miainga amin'ny fijerena ny sosialim-bahoaka no afana mampandroso amin'ny alalan'ity teti-bolam-panjakana nasipanitsiny ity. Dia anisany jerevany bebe kokoa ny sehatry ny fahasalamana, tokony ampitomboana hatrany zany izay teti-bola natokana amin'ny sehatry ny fahasalamana zay, sehatry ny ara-tsosialy zay eto Madagasikara. Ny tombony zany matsapatsika rehetra fa rehefa miatsara ny fari-piainana mivoaka tsirairay avy dia afaka mamokatra ny vahoaka, afaka mamokatra amin'ny sehatra rehetra izay misy azy tsirairay avy. Hoentitra ankilany ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny fanaraha-maso, ny fampiasam-bola rehetra sy ny fampandehanan-draharaha amin'ny alalany. Ny tena hoe ahafahantsika manatsara ny dépense sy manahena anazy dia tena le hoe manara-maso. Tena fantatsika fa eo le hoe fandaniana amin'ny papana, eo le hoe marché public tsy mety hoe mividy stylo mividy tsika ohatra. Dia io moa zany hoe tokony hamafisina le fanaraha-maso ary heverina fa anisany andraikitry ny fiarahamonim-pirenena. Io moa zany izay amin'izao dia mametraka ny observatoire indépendant des marchés publics. Io moa zany le hoe mila mahafantatra izay an'io loi de finance rectificative io satria na dia efa mipaosiny moa zany efa mipetraka moa zany izy io dia mila hitanay hoe mba voaraka ihany ve zany les recommandations napetrakay sa aiza ho aiza. Samba ny teto amin'ny firenena, raha oharina ny LFI 2019 nahitana fiananatra amin'ny 7.7 miliara ariary ity loi de finance rectificative 7.4 ity. Namafisina anatin'izany mikasika ny karama farany ambany izay 2 ariary. Raha tsy ahivina, ny taona 7.4 ny ompana betsaka tamin'ny fikirakirana fividianana filoham-pirenena lasiny ny teti-bolam-panjakana nasipanitsina. Fa tonga nitsidika ministry ny arenan-kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratéjika teny Ampandrinomby androany solitenan'ny FMI Marc Gérard. Ny fanatanterahana ny politika mpanjakana akapobeany mahakasika ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany noho ny fampidinihana tamin'izany. Nanamafy ny fahavononany ary asan'ny Madagasikara ny FMI amin'ny fametrahana ny mangarahara. Fanatsara ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara lafin-javatra maro anefa ny mbola mila jerena irosona amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ivry Teboka telo lehibe no azo hitarafana ny firosona amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Eo ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena na ny demokrasia partisipative amin'ny lafiny sosialy, ny fametrahana ny budget de programme amin'ny feny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana momba ny fitantanam-bola, ary ny fametrahana didy amandalana ampangarara ny fitantanandrara-panjakana. Lafin-javatra maro ankilany mbola mila jerena irosona amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Raha ny tena marina tokony jerena araka ny fahasalamana, ara-toe-karena, ara-tsosialy ary araka isan'ny mponina. Izay ny jerena ny vola izay hitantana an'ireny vondrom-bahoaka ireny. Ary izay zavatra izay dia hatreto dia mbola tsy tena tonga ao amin'ny tena fahatanterahana tanteraka. Ka izay no mahatonga an'ilay hoe eo amin'ny lafiny ara-bola na dia atao hoe fitsinjarana ny subvention io ary dia mbola misy ilay atao hoe subvention izay mitovy tantana amin'ny fatra izay tsy mitovy ny avo ara-toe-karena, avo ara-tsosialy ireny vondrom-bahoaka ireny. Tanjon'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha iverenana ny ametrahana ny fizakantena ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Ankoatrin'ireo teboka voalaza eo ambony, ny famerenana midinika ny lalàna amin'ny fihizany laharam-pamena ho an'ireo mpisehatra samihafa. Raha ny lalàna ny voaka moa zany dia tao anatin'izay taona nandeha izay dia hita ihany koa fa ny misy ireo ataontsika hoe direction ny service déconcentré nakakely ny fahefan'ny région ka nahatonga ny région tsy nanana an'izay autonomie totale izay ka hita tao anatin'ny famelabelarana nataony ireo panéliste sy ny adihevitra nataony araka tamin'ny nanatrika azy moa zany fa mbola lavidavitra ihany ny lazaina hoe effectif ny décentralisation eto Madagasikara. Ao aloha
zany tokony isin'ny etafao voalohany indrindra ary faharoa mila hojerena indray ny texte am'regiran'izay zavatra izay mba hampisy an'ilay autonomie. Tontosa tetsy anosy ny famelabelan-kevitra naray na dia hevitra momba ny fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara nanomboka ny taona 470 noresahana manokana ny fahafahana mametraka faritra matanjaka antoko ny fampiroboroboana ny firenena ka nalaina ohatra tamin'izany Allemagne izay efa lasa lavitra miresaka fitsinjaram-pahefana. Ny fandriam-pahalemana ny fitadiavana vahaolana maharitra amin'ny olona ny fananantany izay matepitranga ao amin'ny distrika any Ambohidratrimo no isan'ny lahara-pahamehana ny candidat solombavambahoaka laharana fahatelo Rakotoarsan Joni tamin'ity androany ity carnaval lehibe nanentana ireo vahoaka io nasaina. Toy ireo distrika maro eto Madagasikara isan'ny ahitana olona ny fananantany matetika ihany koa ny ao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Vonona ny candidat solombavambahoaka laharana fahatelo ao amin'ny distrika Ambohidratrimo Rakotoarsan Joni hitondra ny anjara birikiny amin'ny famahana izany. Be da be raha tsy resakitsika fa tsy fandriam-pahalemana. Tsy fandriam-pahalemana aloha tena mitaraina vahoaka. Mampita sady aho eto na dia mbola tsy solombavambahoaka ary amin'ny andro tenenana dia mampita sady any hoe mitaraina ny vahoaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Efa rahantsika mahita ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana fa na izany ary mbola mila mandeha mafimafy kokoa. Eo ihany koa ny resaka tany. Io tany io dia anisan'ny tena manahirana ny vahoaka satria misy ny milaza azo mahitahita dia tany najarian'ny vahoaka nandritry ny 50 taona 80 taona misy mahavita mamoaka titra ao anatin'ny fotoana fohy. Anjakan'ny vahiny ny tany, anjakan'ny olon-tokana milaza mahitahita ny tany. Za eto dia efa miteny sady an'ilay mahitahita sy ny vahiny fa Joni miaraka amin'ny vahoaka ary miaro ny tombotsoam-bahoaka. Amin'ny 17 Mey izao araka izany manentana ny vahoaka Ambohidratrimo ny candidat hifidy ny laharana fahatelo. Tena zava-dehibe ny fifidianana ary anisany tena kiondalana hitondra ho any amin'ny fanovana ny fifidianana ka dia manentana ny olona rehetra indrindra ho an'ny distrika Ambohidratrimo mandehana mifidy tompoko. Candidat laharana fahatelo io lakile amin'ny fampandrosoana, lakile amin'ny fiarovana ny tombotsoam-bahoaka ary tena hitondra ny tenin'ny vahoaka ety amin'ny distrika Ambohidratrimo. Aza misalasala 17 volana Mey numéro 3. Carnaval lehibe nandalo tamina commune enina teto amin'ny distrika Ambohidratrimo. Fihainoana ny etaetam-bahoaka no nentan'ny candidat laharana fahatelo Rakotoarsan Joni sy ireo pralisitra aminy nandresena lahatra ny vahoaka tamin'ity androany ity. Tontolon'ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia niavaka ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat ranary tsy atory fahita ao Iorombe sy ny fanehoan-kevitra ataon'ireo mpanohana azy olona atokisana fa hitondra ny etaetan'ny vahoaka ary vonina hiara-iasa amin'ny mpitondra fanjakana no ilaina hoy izy ireo ka eto andriatsilavo. Resy lahatra ireo mponina sy ireo mpanohana ny candidat solombavambahoaka laharana fahavalo ao amin'ny distrika ny Iorombe. Olona atokisana fa hitondra ny etaetan'ny vahoaka ary vonina ny fanolotanana sy hiara-iasa amin'ny mpitondra fanjakana ho any amin'ny fampandrosoana no ilaina. Satria efa hentsika tsara fa manana candidat député ihany koa ny timma nefa maninona zahay président régional tsy nanohana ny candidat ny timma fa nanohana ny andriambatorana tsatory fahita. Ny antony dia tsotra ihany. Tsy fifidianana filoham-pirenena izy tia fa fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara. Zany misy solombavambahoaka izany dia olona atokisana ary olona tena hita fa hitondra ny hetaheta ny vahoaka marina fa tsy olona hoe tina tokina toko dia tsy maintsy fidina. Tsy olona le tolotra ny toko tsy maintsy ino no fidina fa le olona tena hita azo antoka ary tena atokisana izay no tokony ho fidina. Ka rehefa nandinika izahay mpitarika ny timma zany dia ny hitanay anatin'ny candidat valo reo ny tena azo antoka ary malana traikefa ary koa mahafeno tsara ny fepetra dia tena hita zany fandriambatorana tsy atory fahita no tena azo antoka. Mijery ny vahoaka tsy maro kabary tonga dia miasa. Io ny teny filamatra ho an'ny candidat ranary tsy atory fahita laharana fahavalo ao amin'ny distrika ny Iorombe. Maro ny teboka mila tsaraina ao amin'ny faritra Iorombe hoy ny candidat laharana fahavalo ary isany atao lara-pahamehana amin'izany ny famerenana ny fandriam-pahalemana, ny fijerenana ny sosialin'ny mponina ary ny fampandrosoana azo antoka. Ranary tsy atory fahita
dia ho tratratsika izay tanjona izay mahita anareo zao raha naharitra tsoro fahita sy ny ekipany dia manantena fa maintsy fanantenana dia ho lasatsika Iorombe. Pitoerana ary satoro fahita lara Vaovao. Lana Vaovao ny laran'ny kandidatsika. Tsika tsy malama lara satoro fahita. Ranaritra hiditra amin'ny andro faharoa ambin'ny folo ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solomavomboaka efa manana ny kandida ho fidiny amin'ny 17 Mey ireo olom-pirenena raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androanyity nasaina. 10 andro mialohan'ny igadona ny fotoana anatanterana ny fifidianana solomavomboaka ary andro faha 12 amin'ny fampelezan-kevitra ny androany. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tao amin'ny commune ambanivohitra Ambohimanjaka ao amin'ny district Ambohidratrimo. Efa manana ny safidiny amin'ireo kandida solomavomboaka izy ireo. Ny fepetra tsy dia misy loatra fa le hoe olona mahavita anazy mahay andre resaka lalàna. Zay no tohananay zany malala hoe miaro ny vahoaka zay mahasolomavomboaka anazy. Amiko manokana ny olona vidika fa ela mifantatro. Fa ny laza azy aloha manahirana hoe iana no vidiko na iana no vidiko satria be dia be manao fampelezan-kevitra. Zay mametsy maintsy ho raisiko, tsy mampivany hevitra zay satria manana olom-pinito koa hoe iana ny olona fiediko, iana ny olona mba fantatra ety. Olona mba mahavita didy ety an-tanàna zany dia olona mba mahavita ny zavatra mba hoe tokony mba hoe afaka hifandraisana koa tsy hoe anao kolokolo olona hoe mba afaka mifandray amin'ny tena hoe zao mba tokony atao zay mahasolom-bavamboaka ny solom-bavamboaka tsy zay no mety. Ny olona tena mba hoe takina amin'io zany dia le mahafantatra indrindra amin'ny baziny ety ambanivohitra ny tantsaha zany indrindra mahafantatra ny hoe ny aretina mahazo anay ety toy ny amin'ny hoe voly ao anatin'izay ny fiompiana, ny biby fiompy sy ny fambolena zany. Indrindra moa ty voatabia ty zany zao mampalaza ny faritra aty aminay aty mantsy ny fambolena voatabia io dia misy karazana aretina kely zay hoe lolo kely zay dia io zany nenay mba hoe takinay zany olona mahafehy tanteraka ilay ty ambanivohitra. Vonona ihany koa ny anara-maso ny zotram-pifidianana izay ho tanterahana ary anefa ny adidy andeha hifidy. Ny voalohany indrindra aloha zany dia fampandrosoana raha vao ny lalana ny vita tsara ty ambanivohitra dia tena mandeha daholo ny zavatra rehetra. Dia izay zany aloha zany dia isan'ny hifidianana izay olona efa nieritreretina ho fidiana. Afehy tsara ny fepetra ety ambanivohitra dia zoany tsirairay mihitsy izany ho an'ny olona feno 20 taona miakatra ny tokony hifidy ary mieritreritra tsara izay olona tokony hofidiana fa tsy izay olona hita rehetra hoe milatsaka rehetra dia hoe hofidiana nefa fantatrao fa tsy havita an'iny dia izay zany no tokony izy hoe manentana ny olona rehetra zany feno 20 taona miakatra andeha hifidy solomavamboaka. Satria izay solomavamboaka izay tena mitondra ny etaeta amin'ny vahoaka mihitsy zany Antenana araka izany fa hitombo ny etapa-avitrian'ny mpifidy amin'ny fifidianana solomavamboaka izay ho tanterahana ny 17 Mey izao eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny tontolon'ny lavalila sy ny antotanisa miaraka amin'izany eo ihany koa mahakasika ny toe-batana drépanocytose rehefa avy eo. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions.
Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 milliards par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Met bermer comme salade. Mouf. Na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetraretra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety a. Indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nous sommes heureux de vous retrouver dans Good News. Toujours pas réabonné au bouquet Canal+? Alors laissez-nous vous faire découvrir la chaîne Novelas TV gratuitement, les 16 et 17 mai. Vous aurez l'occasion de suivre vos séries préférées et notamment les tout premiers épisodes de Diamant Noir pendant 2 jours. Dès le 16 mai, rallumez votre décodeur et rendez-vous sur la chaîne Novelas TV sur le canal 27. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à mon sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, saralo tazamya amnas. Je suis diabète. Bonjour. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. The diddly 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 dum, poop poopy doop. Us. It's just this total cosmic accident. Got over 100 billion stars in the galaxy. And we have found no sign of anyone or anything else. What's your name? Clara? I've wondered almost every single day of my life what else could be out there. Haven't you? You're gonna find other planets that are as similar as possible to Earth in mass and temperature. Yeah, got it. We'll find another Earth. We can find life. You and I both know that there is something out there. Well, I've always had the feeling that the universe can still surprise us. Araky nitatsika teo eny Clara izy indray no ronan-tsara raha tsika annualina eto amin'ny Kolo TV. Fa isokatra manomboka amin'ny herinandro avy izao ny taopio tazana lavanilina any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Tsara ny vokatra amin'ny akapobeany raha ny fanazavana eo anivon'ny plateforme nationale de la vanille. Michel Arnarzo. Vokatra na vanilla avy any amin'ny faritra avaratry Madagasikara raha ampitahaina tamin'ny taondasa antenaina fa ho tsara ny vokatra raha ny fanazavana. Raha jerena ny vokatra mahafapo satria matoy tsara fanabeazely mitsadresany vokatra ety ambany amin'izao. Dia mitovitovy ihany ny vokatra amin'ny faritra Sofia sy ny faritra Diana. Kalitao ilay tsara. Izao manko mahatsara ny kalitao. Raha ohatra ka matoy tsara ny lavanilina dia fa azo lazaina hoe tsara ny kalitao. Izay ihany ny jerena. Fa mahatonga lavanilina ho ratsy kalitao dia tsy fahatozany. Fa amin'izao fotoana izao dia tena masaka tsara ny lavanilina. Ho betsaka ny vokatra raha ny tombatombana antony kosa nefa ny kalitao sy ny tany vanilina. Mbola mipetraka olana goavana ho ansehatra ny lavanilina avy eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ny fiotazana aloloatra izay mbola tsy nahitam-baolana maharitra hatreto. Ny ena ihany anefa izany tamin'ny ity taona 2024 ity raha oharina tamin'ny taondasa. Zay nisy an'ny vanille depuis 2012 ka mankandroany fito taona zay
nitsangana ny plateforme dia tamin'ity taona ity tena tsy misy mioty aloaloha fa tena nandeha amin'ny fotoana fiotazana mihitsy ny lavanila satria io ty sanjare loasatsy lavazay ambararo tsy alany le manao kelikely fa amin'ny ankapobeny tamin'ity taona ity anisan'ny tsara indrindra ny vokatra tsy mpangalitra lavanila. Ny alatsinainy roapolo Mey izao no misokatra ny taom-piotazana lavanila ny Ambanja raha toka ny 4/10/2024 ny any amin'ny faritra Sofia. Hitantsika tao anatin'ny fanadidina teo iny fa mety tsara antenana tsara ny vokatra amin'ny lavanila amin'ity taom-piotazana vaovao ity makasika izay lavanila izay noentin'ny Michel Arnarzon ny antotany amin'ity alina ity miarabanao Michel amin'ny tonga eto amin'ny plateau an'ny Kolo manahoana ny makasika an'izay hoe vokatra lavanila zay sy ny antotanisa manaraka zay. Miaraba ny David dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampahalam-baovao amin'izao hariva izao mikasika ny lavanila moa no resahana androany mikasika an'izay vokatra maneran-tany izay dia i Madagasikara aloha hatreto no mitana ny lalana voalohany izany hoe manentsina ny vokatra maneran-tany izany hoe ny vokatra lavanila avy eto Madagasikara no tena betsaka indrindra ary mitana ny lalana voalohany amin'ny tary 2.20 isan-jato araka ny hitantsika amin'ny antotanisa aoriana moa izany dia Madagasikara no lalana voalohany eo amin'ny 510 taona isan-taona eo araka izany no fenony Madagasikara amin'izay vokatra maneran-tany izay aorianany ao kosa dia misy any Indonésia izay mitana ny lalana faharoa izay mameno eo amin'ny 5 isan-jato eo Uganda kosa ny eo amin'ny lalana fahatelo 4 isan-jato ary Nouvelle-Guinée ny eo amin'ny lalana faha-4 amin'ny vokatra eo amin'ny 3 isan-jato eo ary Inde no eo amin'ny lalana fahadimy amin'ny vokatra 2 isan-jato, Comore lalana fahaenina 1 isan-jato, Mexique 1 isan-jato, La Réunion eo amin'ny 4.3 isan-jato eo, Tahiti 4.4 isan-jato ary Tonga eo amin'ny 4.1 isan-jato eo. Izany eo amin'ny 2 taona isan-taona eo izay vokatra maneran-tany izay eo amin'ny lavanila. Ary manahoana kosa ny makasika ny vidiny amin'izay tsena iraisam-pirenena izay. Araka ny voalazako teo moa izany dia Madagasikara no mitana lalana voalohany amin'izay resaka hoe famokarana lavanila izay mandeha any ivelany mazava ho azy. Eo amin'ny antotanisa miisa 3 eo no entina aminao androany ato anatin'ireto antotanisa vitsivitsy ireto izany hoe nanomboka ny taona 12 sy 13 dia manodidina ny $50 eo ny kilao ny lavanila. Ny taona 14 ka hatramin'ny taona 17 kosa indray dia nahitana fiakarana miopapany izay vidin'ny lavanila izay izany hoe teo amin'ny $700 teo eo ary amin'izao fotoana itenanantsika izao izany hoe teo amin'ny taona 12 ka hatramin'izao taona 17 izao araka ny hitantsika amin'ny saratra dia tsy nitsaha niakatra manodidina ny $900 ka hatramin'ny $700 eo ny vidin'ny kilao ny lavanila avy eto Madagasikara. Ny tsara ho fantatra dia manodidina ny 3 alina hektara eo ny tany fambolenan'izay hoe lavanila izay eto Madagasikara dia any amin'ny faritra avaratra Madagasikara iny, any amin'ny faritra avaratra Atsinanana moa marimarina kokoa no ahitana ny 4.4 alina hektara fambolenana izay lavanila izay eto Madagasikara. Resaka fambolena ianao anatin'izany zany hoe ahoana ny taux de vanilina satria ny tena hoe mahavanila. Hoe betsaka ny fambolena lavanila eto Madagasikara, misy ny vokatra mandeha any ivelany sy ohatr'izany miakatra tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny lavanila nefa raha ny kalitao aloha eo amin'ny fenitra iraisam-pirenena dia manodidina ny 2.9 isan-jato eo ny tany vanilina na ny antsoina hoe taux de vanilina moa izy ao anatin'ny lavanila tsara voalaza voasokajy hoe tsara kalitao 2.9 isan-jato. Ny eto Madagasikara izay mitana ny lalana voalohany kosa aloha dia hatreto dia tsy nitsahanidina izay tany vanilina izay araka ny hitantsika amin'ny saratra any dia midina ny taona 17 dia teo amin'ny 2 isan-jato teo ny tany vanilina tao anatin'ny lavanila izay vokatra teto Madagasikara izay mitana lalana voalohany tsara indrindra izany. Ny taona 17 dia tena nidina tsy nitsahanidina izay tany vanilina izay manodidina ny 4.5 ka hatramin'ny 4.8 isan-jato.
Raha ny fantatra moa mbola hoe mitana larana voalohany ny lavanila avy eto Madagasikara saingy miaratsy ny kalitao noho ny fiotazana loloatra izany hoe mbola tsy matoy ny lavanila dia efa misy ireo mioty an'izay lavanila izay dia miratsy araka izany ny kalitao saingy miakatra kosa nefa ny vidiny satria ratsy ny kalitao. Betsaka nefa ny vokatra tokony ahondrany Madagasikara saingy tsy maharaka satria ratsy ilay izy dia nefa ny vidiny miakatra. Taux de vanilline midina. Mahakasika an'izay hoe ahoana kosa ary ny vokatra hoe ahondrany Madagasikara afaka omena hoe natotanisa manodididina an'izay. Antotanisa vitsivitsy izay nanomboka ny taona 1440 ka hatramin'ny taona 1740 moa no entina aminao androany mikasika an'izay hoe tany fanondranana lavanila ataon'ny Madagasikara izay ny taona 1440 araka ny hitantsika amin'ny sary dia manodidina ny 430 taona ny lavanila nahondrany Madagasikara. Ny taona 540 dia nahitana fiakarana izay tazay manodidina ny 720 taona. Ny taona 1920 dia nanomboka eo zany manomboka hitantsika amin'ny sary ihany koa fa nidina izay tampanondranana lavanila nataon'ny Madagasikara izay hoe manodidina ny 890 taona nidina zany. Ary ny taona 1740 dia nahita ihany koa fa nidina izay fanondranana izay manodidina ny 500 taona. Ary ahoana kosa ny mahakasika an'ireo hoe vola miditra ao Madagasikara amin'ireo fanondranan'ireo. Averiko hatrany moa zany fa ny lavanila no vokatra voalohany izay ahondrany Madagasikara. Izy no mitana larana voalohany dia izy ihany koa no mitana larana voalohany amin'izay hoe fampidirana vola betsaka indrindra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izay. Izany hoe manana ny toerany eo amin'ny sehatra ara-toe-karena ny lavanila raha ny eto Madagasikara manokana no resahana. Hitantsika amin'ny antotanisa ireo arin'ireo fa ny taona 1740 dia manodidina ny 700 tapitrisa dolara ny volana ampidiran'ny sehatra lavanila sy na hoe ny fanondranana lavanila tany ivelany tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Hitantsika moa fa tsy vola kely zany fa tena vola betsaka indrindra. Ary ny taona 1840 dia niakatra ihany koa izay volana ampidirany ny sehatra lavanila izay tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana manodidina ny 550 sy 700 tapitrisa dolara. Ety ampamarana antsika anazy afaka resanao kely ve mahakasika an'ireo hoe firenena anondranantsika an'ireo lavanila ireo. Araka ny hoe manondrana lavanila isika zany hoe misy firenena mandray zany ilay izy zany hoe any ivelany fa tsy eto amin'ny tsena anatiny. Raha ny antotanisa vitsivitsy anananay moa zany dia nanomboka ny taona 820 ka hatramin'ny taona 720 dia manodidina ny 720,500 ny tany fanondranana lavanila nataon'ny Madagasikara tany amin'ny firenena 4 mazava tsara. Izay hitantsika ao aorianao misy an'i la Frantsa, misy an'i États-Unis, misy an'i Allemagne sy Canada. I Frantsa moa zany mbola mitana ny larana voalohany zany hoe mandray an'izay lavanila avy eto Madagasikara izay amin'ny antotanisa 430,800. Ny États-Unis kosa dia 20,800, Allemagne 13,400 ary Canada 6,400. Araka izany dia miankina betsaka amin'ny kalitaon'ny lavanila izay vokarin'i Madagasikara ny rehetra zany hoe ny vidiny ny tany fanondranana ireo firenena mandray azy nefa izay rehetra izay dia miankina betsaka ihany koa amin'ny fiotazana loloatra sy ny hoe tsy fiotazana loloatra satria ny fiotazana loloatra dia maharatsy ny kalitao mampiakatra ny vidiny mampiena ny vokatra mampiena ihany koa ny tany fanondranana sy maharatsy laza ny Madagasikara izay mbola mitana moa hatreto ny larana voalohany amin'izay resaka lavanila izay. Reto antotanisa reto moa zany dia avy amin'ny PNV na ny plateforme nationale de Madagascar teo ihany koa ny tany amin'ny fatitseranana malagasy dia teo ihany koa ny tao amin'ny cyclope. Ankasitrahana Michel mitondra ny fanazavana mahakasika ny tontolo lavanila eto Madagasikara. Misaotra ny Davida dia misaotra ihany koa ny mpanaraka ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia raha tokony tokanana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny tsenany vato dia voaterina empitra amin'ny fotoana tsy mbola fantatra izany noho ny fisian'ny fampelezan-kevitra ankehitriny. Ny fiaramiasan'ny fanjakana Foibe sy ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana
no afana man'ny fototra fitasamendrika ho an'ny vahoaka raha ny fanazavana azo rarsaona ihany. Efa saika vita avokoa ny asa fananganana ny tsena vaovao Ivato ankehitriny. Ny fisian'ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana no nanemorana ny fitokanana ity tsena ity raha nambarambe ny tanàna ny Ivato androany nandrindry ny fampisehoana tamin'ny mpanao gazety ny asa fananganana ny tsena ny Ivato. Ny fahavitany ny tsenabe ny Ivato zany dia efa vita izy io amin'izao fotoana izao. Naharitra teo amin'ny 7 volana ny faharetana ny nanatotosana ny asa raha ny eritreretina ho 3 volana zany tany aloha satria izany hoe mikarakara ny tota taratasy-panjakana zany dia teo no naharitra 3 volana teo eo. Amin'izao fotoana izao efa vita ny tsenabe ny Ivato izay mazaka mpivarotra hatrany amin'ny 3,000 anoany ity tsena ity ary ho hita ao avokoa ny karazana entana rehetrarehetra ilain'ny mponina amin'ny fiainany andavanandro. Ny fitokanana ny tsenabe ny Ivato dia mbola tsy tokanana aloha amin'izao raha tsy aoriana fividianana satria tsy azo atao no mitokana zava-bita ao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra. Ny fiarah-miasa amin'ny fanjakana foibe sy ny solontenany eny anivon'ny vondrom-boakaparitra Tsinjara-pahefana irery ihany ho hatrany tebe ny tanàna ny Ivato ity no ahazoana mampisitraka vahoaka amin'ny fototra-avisasa ilaina izy ireo. Atao anatin'ny komina Ivato dia tsy mampiditra resaka politika, miara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana hatrany izahay satria tombontsom-bahoaka no tanjony tsy maintsy apetraka. Izany hoe ireo fanampiana maro samihafa izay nanampiany ministera sy ny fitondram-panjakana dia mipaka mivantana any amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary anisan'ny misitraka izany ny vahoaka ny Ivato izay saorana lehibe ny fitondram-panjakana nanampy anay ato anatin'ity komina Ivato ity izay tsy nijeren'izy ireo loko politika ny fanampiana ny mponina sy zahay mpitantana ato anatin'ity komina ity. Vokatra fiarah-miasa izay dia efa maro ireo fototra-avitrasa nisy trahan'ny vahoaka raha ny eny amin'ny komina Ivato manokana. Ao ny fahavitan'ny EPP misy 2, ny CSP2, ny trano tokon'olona vaovao eny Ankadinavora sy Mandsoa ary lalana mirefy 5.0 kilometatra. Tontolon'ny fahasalamana dia malagasy 100 no manana toe-batana amin'ny tonan'ny drépanocytose raha ny vinavina amin'ny azo fotoana izao. Teny mbola kely dia tokony anao fitsiriana ny tsirairay avy raha ny fanazavana azo rarsaona iandratra. Ny drépanocytose na faingosela dia toe-batana vokatry ny fisian'ny sela mena simba ao anatin'ny rà. Ny faingosela amin'izao fotoana dia efa mahazo ny 100 malagasy. Vitsy dia vitsy anefa amin'izao fotoana no mahalala ny fisian'ity toe-batana ity izay miteraka fanentanana maro samihafa sy miteraka aretina hafa amin'ny vatan'olombelona. Milazalaza ny atao drépanocytose na faingosela ny dokotera Razafinomanana Monique nanaovana fanadihadiana. Ny drépanocytose na faingosela amin'ny teny malagasy izay teny malagasy izay novolain'ny akademia malagasy dia aretin'ny rà. Dia io aretina io manaranaka, marihana fa manaranaka, tsy mifindra ary mety ho tratra daholo na lahy na vavy. Ny mahasamihafa ny drépanocytose dia aretina ny rà dia ao anatin'ny rà misy ny atao hoe selamène na globule rouge izay misahana ny fisarana ny oxygène. Dia ny ao anatin'ny globule rouge ny hémoglobine no samihafa. Raha drépanocytaire zany ianao dia misy ny fisian'ny hémoglobine S io. Ka rehefa misy an'izay hémoglobine S zay dia rehefa miezika ilay aretina fa tsy hoe marary foana akory dia mampiova ny paozin'ny selamène. Ary ny selamène izay tokony hikoriana tsara anatin'ny rà dia manjary miova paozy lasa mafy be dia manetsina ny lalan-drà. Ahoana kosa no ahafantarana fa manana io toe-batana mitondra faingosela io ny olona iray? Mbola manazava hatrany i dokotera Razafinomanana Monique. Ilay krizy dia izay foana tsy ampy rà atatra ilay olona dia manao krizy marary be ilay vanitaolana marary manentena tena ny vatana dia noho ilay globule rouge mipotipotika amin'ilay krizy dia mavomavo ilay maso dia arak'izany koa menamena be ilay biby. Dia indraindray marary izay ilay hoe marary ny kibo, amin'ny kibo moa matetika dia marary ny tapotanana dia mety hoe manao tazo satria mety misy inona moa zany otrikaretina zany dia mety mafana koa ilay olona.
efa misy ny fanafody omben'ny dokotera ankehitriny ho an'ireo olona manana toe-batana mitondra ny fangiselana ny drépanocytose. Ny fitsirihana mialoha eny na dia mbola zaza aza ny fomba mahomby ahitrehana ity toe-batana ity ho hatrano ny fanazavana. Marihana fa ny fanatonana dokotera sy toeram-pitsaboana ihany ny fomba mahomby ahafahana mifehy ity toe-batan'ny olombelona mitondra ny drépanocytose na ny fangisela ity. Lafy mavao hafa kosa indray dia olona telo no voatazan'ny zandary tao Ankaramena anaovana fanadadiana omaly maraina izy ireo izay voaroroy amina trafika na rongony milanja 700 kilao na fienina tanaty fiarabe mpitatitra solika na camion citerne fizora valy. Rongony 700 kilao no saron'ny zandary omaly maraina tao Ankaramena, rongony izay nafenina tanaty citerne mpitondra solika. Olona telo no voasarindra tamin'ity raharaha ity. Isan'izany ny mpamily ny fiarabe sy ny mpanampy miaraka amin'ny vehivavy iray. Avy any Osy ary hiakatra andrenivohitra ity fiarabe ity no naharaisan'ny zandary antso mialoha fa rongony ny tao anatiny. Teo amin'ny fanatanterahany zandary tao Ankaramena fisavana no nahatratrarana ny rongony izay navoaka tsirairay tao amin'ny citerne ka nilanja 700 kilao ireo zava-mahadomelina hita tao. Notazomina avy hatrany tao amin'ny poste avancé Ankaramena ireo olona telo ireo. Nodorana teo anatrehany manam-pahefana kosa ireo rongony tratra. Tranga izay efa fandrehany Osy toy ny tamin'ny taondasa ity trangana trafika na rongony taterina amin'ny fiarabe mpitondra solika ity ho hatrany ny fanazavana. Izay ny amin'ny fahampahafantarana amin'ireo mpanaraka sipian'ny Kolo TV FM fa efa mandeha manomboka androan'ny Kolo TV Antsirabe izay hita ao amin'ny 607.25 MHz ny onjapeo. Kolo FM dia izay tsy miova amin'ny 8.8 MHz na 88.8 MHz. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia novain'ireo tompona andraikitra ambony ao amin'ny fitondrana mandritra ny 27 ora ny fifampiresahana momba ny tetezamita any Soudan efa izay nahitana fifanarahana omaly anton'izay ny fibahanan-dalana vaovao ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana fanadindiana. Tsy naharitra ny zava-nisy intsony ireo mpitondra any Soudan, nanapa-kevitra piato ny fifampiresahana momba ilay transition politique ny filakevitry ny tafika ny aliny alarobia mandra-panesorana ireo mpanao fihetsiketsehana indray ny isan-kandalana izay nataon'izy ireo ivelan'ny toerana fivoriana ao Khartoum. Nanapa-kevitra ny ampiato 27 ora ny fifampiresahana izahay ahafahanay miomana tsara, hoy ny kabariny General Abdel Fattah tao amin'ny fahita lafim-panjakana. Mandritra io fotoana 27 ora io, maniry ny ampitsarana ny fanakanan-dalana ny tenany, ho hatrany izy. Ho azy, tokony hitsatra amin'izay ny fiantsiana ady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, raha tiana ny risoana amin'ny marimaritra iraisana. Tsy naharitra ihany koa ny tafika Soudanais eo amin'ny fitondrana tamin'ity raharaha ity fa niezaka nandrava ny hetsika. Vokatra izany, raikitra indray ny fifandonana. Olona mpolony maro indray no naratra, vokatra ny fitifirana nataon'ny tafika. Fihetsika izay mampiseho herisetra tanteraka ho ireo Soudanais mpanao fihetsiketsehana. Izay dia teo ambadiky ny ministera ny fitsarana, dia iny hitanay tamin'ny fotoana io no tonga ireo andiana tafika miaramila nanafika ny mpanao fihetsiketsehana. Tompona andraikitra tanteraka amin'izany izy ireo satria andraiky ny miandry ny lalana. Aorian'io 27 ora io no eritreretina hisia ny fifanarana vaovao indray ny amin'ny famerenana ny fahefana amin'ny vahoaka. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity saoranao nanaraka izany soava tsara atao. Maro karazana goût aminazy, tsara loatra zamiana aminazy. Jetsika jiaby, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ny Vaovao. Sardine trésor, sardine trésor.
amin'ilay tiako be nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao